Fa omaly kosa dia nitsangana ny fikambanan'olom-boafidy any fotony na ihany koa ny FOI taorian'ny fivoriana ny arahan'ireo ben'ny tanàna sy mpanolontsaina avy ao amin'ireo faritra efatra amin'ny tanàna ny faritany Antananarivo teo aloha. Nivondron'izy ireo mba hanamorana ny fitadiavana fiaraha-miasa enti manatanteraka ny etaetany vahoaka tsirairay avy. Ravaka Randriamanalina sy Mamarata Moety. Nisafidy niaraka amondrikery anatin'ny fikambanana ireo ben'ny tanàna sy mpanolontsaina kominaly Malioteny sy avy amin'ny vondrikery politika samihafa ka nanangana ny fikambanan'olom-boafidy eny fotony na ny FOI. Topomarika tamin'ny fananganana ity fikambanana ity ireo olom-boafidy avy amin'ireo faritra efatra mandrafitra ny faritany Antananarivo teo aloha mbola misokatra amin'ireo ben'ny tanàna sy mpanolontsaina avy amin'ny faritra ihany koa ny fikambanana satria ao anatin'ny tanjona manaraka ny ahenika ny Madagasikara. Ny fivondronana sy ny firaisan-kina tokoa no hoe ahafahana mijery izay lalana tena tokony hampandrosoana ny komina satria ireo olom-boafidy ireo dia samy milokaloka daholo tamin'ny fotoanandro fampielezan-kevitra dia ny hoe hitady izay hevitra rehetra hampandrosoana ny tanàna izay misy azy tsirairay avy ary hitady hevitra hiadanany vahoaka ka miainga avy amin'ireo mpanolontsaina sy ny ben'ny tanàna ireo zany ny tena hevitra voalohany izay hoentina kanefa raha manan-kevitra manahoana sy manahoana na manan-kevitra toinona sy toinona rehefa tsy henoana rehefa tsy voasoka-baravarana ireo olom-boafidy ireo dia namanofinofy ihany ilay hevitra izay volavolaina fa ny antony hivondronanay amin'izao fotoana izao zany dia ny hoe mba hahatonga anay hanan-kery kokoa ka mba hoenoana sy horaisina ny etaeta izay tsy avaiza fa avy amin'ireo vahoaka tao andamosinay tsirairay avy ireo satria manana ny olona mifidy azy tokoa ireo mpanolontsaina sy ireo ben'ny tanàna laniko ny fotony ireo. Tsy mialonjafy ny fikambanana araka nambaran'ireo mpikambana mpanorina izay nanamafy fa misokatra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny rehetra izy ireo. Fototra hijoroan'ny fikambanana raha teo moa nisy ny fifampizarana traikefa entina manantsara ny fitantanana ny fotony sy ny fitadiavana fiaraha-miasa ahafahana manatanteraka ny etaetany vahoaka ny fidy azy ireo ka mba hisiany tena fampandrosoana ny fotony. Notanterahana omaly teny Andriafanambojanahary moa ny lanonana fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny fijoroany ity fikambanana ity.